Bea dia zaraiko aminareo koa ny fifaliana satria mahafinaritra tsara Andriamanitra. Raha hanomboka amin'ny fotoantsika dia ny zavatra nomeny tompo anahy dia hoe efa fantatsika ihany ny teny ao amin'ny Jean chapitre 1 verset 1, 2, 3. Jean chapitre 1 verset 1, 2, 3. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Za dia anisany mora tohana tokoa amin'ny teny izay ataon'ny olona amiko, na any am-piasana zany, na ao an-tokantrano zany, n'aiza dia aho. Kanefa za koa nefa dia falifaly foana na dia misy manao teny tsy mendrika ara dia faly foana azy satria ao nahitako fifaliana, ao nahitako ohatrany hoe mampandroso ny fiainako e. Dia ankehitriny tsika tonga eto hianatra, hieno, ary ametraka ihany koa ny fiainantsika tsirairay avy eo amin'ny tompo, afantatra ihany koa ny lalana tokony aleha ary afantatra ihany koa ny zavatra tokony hofantarina. Nandritra ny herinandro dia zany momba ny hoe teny zany no ohatrany hoe mitoetra be tato satria hoe Jesosy Kristy dia teny tonga nofo tonga tetỳ an-tany. Tsika ihany koa teny tonga nofo ihany koa avy amin'Andriamanitra. Ary raha nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra dia nohariany tamin'ny teny ihany koa. Zava-dehibe zany le teny eto amin'ity tany ity. Raha nahary ny olombelona Andriamanitra dia ny teny izy tao amin'ny Genesis chapitre 1 verset 26 hoe ndaotsika nao olona tahaka antsika Mosesy. Dia mino fa efa vita le olona. Vao ny teny izy dia vita le olona. Fa lasa indray izy avy eo mbola naka-tany na mbola volany le tany dia namboatra ny olona. Dia zay natonga ny olona nisy vatana. Fa raha tsy zany fanahy fotsiny ny olona tahaka n'Andriamanitra fanahy. Zava-dehibe amintsika zany mahafantatra hoe tsika olombelona dia misy vatana, misy saina ary misy fanahy ihany koa. Mety efa ela be tsika no nihaino tenin'Andriamanitra. Mety razako aloha dia efa mbola kely depuis 3 ans jusqu'à quarantaine nahaino ny tenin'Andriamanitra foana. Fa manontany hoe misy mipetraka tampo ve zany, mitoetra tampo ve zany ary iainako ve le izy. Dia ankehitriny aty aoriana efa efapolo taona taty aoriana tsapako fa zava-dehibe tokoa zany mahafantatra ny teny zany. Tenin'Andriamanitra dia sabatra roa lela ozy izy mahafaty ary mahavelona. Ankehitriny tsika hianatra hiteny ny mpanompon'Andriamanitra, hiteny Andriamanitra ao amintsika, fa asa raha hoentintsika ve zany zavatra alefan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy izany. Dia ianao koa zako dia teny ihany koa fa misy vatana ihany koa. Raha andreny teny tsika, raha tonga eto tsika dia aza variana fa fantaro hoe toerana fanamboarana antsika eto ary toerana famolavolana antsika. Tenin'Andriamanitra miteny hoe raketo ao am-po izy ny tenina. Tena hoe raketo natao soratra amin'ny vato zany. Zava-dehibe mahafantatra an'izany satria
raha hitombotsika raha andrositsika dia mila mandray ny tenin'Andriamanitra ary mila manavao ny mombantsika zany verina amin'le teny teo hoe tsika olombelona dia vatana saina fanahy ny teny no miasa amin'ireo zavatra rehetra ireo ny momba ny vatana aloha dia ny sakafo raha fantatsika ny sakafo ny vatana dia ny sakafo hoantsika isan'andro ny zava-maniry na ny biby fiompy ihany koa ny sakafon'ny saina dia mandeha any am-pianarana mamaky boky manao jeu d'échec ary ny sakafo fanahy dia miaraka amin'ny tompo mivavaka mamaky ny teniny ary hotsapatsika fa mamy atao vavantsika tokoa ny tenin'Andriamanitra ary rehefa miteny ianao ka matoky mino ianao dia ho tonga ho zanak'Andriamanitra ianao rehefa mandray anazy ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia hitanao tokoa fa tanteraka tokoa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny teny izay aloko ny vavan'Andriamanitra raha mino ianao ary izany ny atongavako hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny fahalalana ny teny io androany maraina raha nanontany vadiko hoe amin'ny firenao miravo dia tonga dia niteneniko hoe amin'ny ray sasany atonga eto isan'andro aho amin'ny roa sasany amin'ny telo vao tonga ao an-trano tsy fantatro ny asa na betsaka na tsy betsaka fa tonga dia nanao teny mponona dia androany tanteraka tokoa le teny hoe tamin'ny ray sasany zany tonga tao an-trano dia falibe satria na hoe mila miteny kaizahako mila miprofetizerako hoe ny fiainako dia miankina ihany koa amin'izay zavatra vaoko mivavaka ankehitriny tsika raha andreny tenin'Andriamanitra dia zava-dehibe tokoa ny matsiary mahafantatra ny teny izay loko mivavatsika dia amaranako an'le izy mahafinaritra tokoa ny hoe tonga saina isan'andro amin'ny zavatra rehetra izay atao ary mahafinaritra tokoa ny hoe tadidy ny tenin'Andriamanitra ao am-pontsika tsirairay avy satria rehefa feno ny tenin'Andriamanitra ao am-fontsika dia izay teny rehetra mivoaka ao dia mahavelona antsika daholo fa raha feno faharatsiana ny ao am-pontsika dia izay teny mivoaka ao dia mahafaty atsika tsirairay avy dia ankehitriny dia apetrako am-pelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao eo amin'ny fiainako ankehitriny dia avaoziko foana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako tsy mora ny hoe mijoro vavolombelona na makity aloha miresaka amintsika mianakavy fa nataoko le izy fa faly foana ako satria raha te handroso dia tsy maintsy misaoty an'izay digan'izay dia zay mba partage le izy moa zany fa tsy hoe fampianarana be fa tena ny zava-dehibe tiako tenenina dia hoe misy foana ny tahotra eny na dia ny Anjely Gabriela raha ny resaka teny miseho tamin'ny Maria dia ozy izy hoe aza matahotra ozy le vehivavy ohatran'izany koa tamin'ny mpiandrondry aza matahotra izy zany hoe tahotra no miampiasehantsika tsy androso fa aoka tsika tsy atahotra feno ny tenin'Andriamanitra fontsika dia manana finoana mitenena foana ny projet-anao ary raha misy miteny ratsy ny fiainanao dia teneny soa le ratsy fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mahery ka ny zavatra ny teny izay voako mivavanao dia ahery eo amin'ny fiainanao ny toerana izay misy ianao ao dia ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra dia zay no tia tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona chapitre 1 ihany verset 51 zay no ambaranako azy teny Jesosy milaza hoe
amin'ny anaran'ny tompo. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Tsika koa zanak'Andriamanitra, tadidio fa izay toerana misy ianao dia misy an'io totohatra mampifandray amin'ny lanitra sy ny tany io, ary izay mahatonga ny fitahian'Andriamanitra mitoetra amin'izay toerana misy ianao. Dia manana finoana tehirizo ny tenin'ny tompo, tenin'Andriamanitra, dia ho fitahiana amin'ny toerana rehetra sy misy ianao. Miainga ao amin'ny tokantranonao, ao amin'ny fianaranao na ny asa izay ataonao, ary andeha eraky ny lalanao zany. Amen. Tektsika an'Andriamanitra. Lotsaka hitsangana dia tena akaikinao sambatra tsika. Sambatra manana Jehovah Andriamanitra sy i Jakoba. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Lotsika mbola andray ny hery sy fahefana indray a. Vavaka tsika dia andray ny hery sy fahefana indray a. Tapadoly indray izay lien rehetra nafatipaty Satana, izay zioga napetrapetraky Satana tsokosoko a, tahotra ny doute, crainte, incrédulité a, fa ao anatin'ny sekoly fanasitranana androany tsy maintsy sitrana zato isan-jato. Tena hoe tsy maintsy sitrana zato isan-jato. Azo zato isan-jato ny anjarako. Amen. Raiso ny hery sy fahefana rehefa miteny hoe raiso ny hery sy fahefana dia rehefa azy fa vavaka aloha tsika. Ray masina amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo misaotra sy makasitraka anao indray izay amin'ity fotoana androany ity. Izay sokafanao no arianao manokana. Fotoana izay tsy hiverina mandrakizay intsony a, fa fandalovana ny ety ambony tany ety. Kanefa kosa miditra ao anatin'ny éternité izay, miditra ao anatin'ny endroit misy ianao izay, ianao Dieu éternel, ninninona mety nofinay mety temporaire rehefa miditra ao amin'izany endroit éternel sy éternité zany izay, dia fantatray fa tanteraka aminay ny tenin'i Jesosy fa io fanahy io rehefa miditra ato anatinay dia afaka manangana ny dia nofo mety simba mety potika. Ka ninninona amin'ny anaran'ny Jesosy raisina sady ny fahefana sy ninninona aretina tsy ambininy eto amin'ity toerana ary tsy mahajana eto amin'ity toerana ity ao anatin'ity sekoly ny fanasitranana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masinao injiro indray ny tananao amin'reto zanakao, amin'reto olonao tsirairay avy reto, mba azo ny fahasoavanao, le tena fahasoavana efa mitobaka, fa androany ny fandraisana fotsiny an'izany fahasoavana izany, fa tsy angatahana intsony. Tsy angatahana intsony ny fanasitrananao Jesosy Kristy Tompo, fa raisina fotsiny ampinoana amin'ny fony inoana azona fahamarinana, amin'ny vavana ny ekena azona fahamonjena, amin'ny anaran'i Jesosy ny andraisanay an'izany. Fa mpanantenan'Andriamanitra rehetra dia raisinay amin'ny raisinay amin'ny amen na mamy dia mamy amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina misaotra indrindra amin'ny fanatrehanao, misaotra indrindra amin'ny fanahinao masina izay eto aminay, ato anatinay ary eto anivinay amin'ny anaran'ny Herin'i Jesosy. Antsika tsirairay avy amin'izay ary mivavaha dia raiso ny hery sy fahefana, tapatapadoly izay lien rehetra, tapatapadoly izay zioga ravaravao, roay Satana, ny esprit impur rehetra raiso ny hery sy fahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Asan-dato vavakao. Alléluia. Alléluia. Ny anarana Herin'i Jesosy. Ny anarana Herin'i Jesosy. Raisina ny hery sy fahefana amin'ny anaran'ny Herin'i Jesosy. Raisina ny hery sy fahefana anoheranay ny herin'ny maizina rehetra, anoheranay an'izay esprit d'infirmité rehetra, ninninona anarana, ninninona aretina izay miseho, ninninona mety fahavizanana miseho sy ny tranga, ninninona fanafihan'ny Satana rehetra, dia tao fanatrehan'Andriamanitra raisina anjaronao amin'ny anarana Herin'i Jesosy avy Nazareta. O Jesosy. Ndao tsika hiantso amin'ny fanahy masina. Mbola topio masonao, ndao tsika hiantso amin'ny fanahy masina. Mangetahitanao aho e, mangetahitanao aho, milanao aho e, milanao aho e fanahy masina. O fanahy masina tonga soa eto amin'ity toerana mahagary ity.
tonga soa itianao fanarasa miantso ny anaran'ilay tomponay izay le mpanjakanay Jesosy no anarany mangetahitranao izay Jesosy Jesosy inao anay mitady anao falifonay Andazai, futi
misotranao izay makasitraka anao izay fanamasina sotranao izay mamenanay isan'andro sotranao izay tena miantso anao izay tena milanao izay fanamasina mbola mitady anao chercher ma face mon cœur s'éveille Nous attendons, viens maintenant.
Misaotranao zay Jesosy Kristy tompo, tena misaotra indrindra ny fandefasanao ny fanahinao masina eto akaikinay eto olivinay. Misaotra sy mankasitraka anao zay Jesosy Kristy tompo, tena misaotra sy mankasitraka anao zay, fa raha tsy eo ianao, raha tsy eo ny fanahinao masina, raha tsy azonay ny anaranao afaka ampiasainay revony fanahy masina zay Jesosy, revony devoly zay, laniny devoly zay. Fa soa zay fa manana ny teninao afaka ekina, afaka ifikira amin'ny andro mampahory dia eo ianao Jesosy Kristy tompo mikonsole anay. Amin'ny andro mety hanafian'ny Satana, manana hery zay ahafahanay miasika an'izany ary vovoaka mpandresy foana zay. Ary amin'ny andro fifaliana ihany koa, tsy ohako izany Jesosy, fa eo ambavanay foana ny fisaorana anao, eo ambavanay foana. Jesosy mifaly zay amin'ity androandroany ity, eto amin'ity toeranyity raha no saintisainy raha no fandraisana zay miditra amin'ny latabatra ao. Tompo, efa miomana sady mifonay, miantso ny rahanao zay, miantso n'le raha velona mba nadio anay tsy ny aty anatinay aty, fa tsisy fahamendrihana mihitsy ny atongavanao amin'ny latabatra ao androana dia kely azy. Afamidrapo tena hanamboaranao ny aty anatinay rehetra aty, handevonanao, hanongotanao zay tsy nambolenina rehetra, azonay zay tena tsara indrindra avy amin'ny ray zay efa vitanao teo amin'ny Kalvaria sy tamin'ny misionao tetỳ ambonin'ny tany Jesosy malala. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazoa toerantsika. Psaume 103 vakitsika, Salamo fatelo amby zato vakitsika. Salamo fatelo amby zato, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fatelo amby folo 1-13. Psaume 103 1-13. Anaran'i Jesosy, fideran'Andriamanitra no ny fahatsarana sy ny famindrapo. Tsara sady mpanao tsara Jehovah tompony lanitra, tsara sady mpanao tsara Andriamanitra. Vakitsika miaraka Salamo fatelo amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fatelo amby folo. Anaran'i Jesosy manao hoe: misaoran'i Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ny fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny anao tsy hidina ny andavaka, izay manarana famindrapo sy fiantsana ho anao, izay mahavoky soa ny vavanao, mifatandranao mody indray toy ny andro voromahery. Jehovah manao ny famarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana. Efa nampafantatra ny anosesy ny lalakalena izy, ny zanaka Israely nampafantary ny asany. Namindra fo sy miantra Jehovah, maro-po sady be famindrapo. Tsy mandà teny mandrakariva izy, na mitahitry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka fahafantarantsika izy, na mamaly antsika araka ny helotsika. Fa tahaka ny ahavon'ny lanitra ambonin'ny tany no be ny famindapony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany fahotantsika amintsika, tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy. Amen. Tehatritsika an'Andriamanitra. Alleluia. Misaoran'i Jehovah hozy izy fanahiko, izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Taloha, izay rehetra atao anatiko tena hoe izay rehetra atao anatiko. Ianao zao tsy te halala, mbola tsy nididina sy ny karazana, ary zany tena tsoko, za tsy didina mandrakizay zany, tsy mila fandidina izany aho. Ary ianao koa tsy mila an'izany fa manasitrana ny tenin'Andriamanitra, ny fihinanako tenin'Andriamanitra sy ny fidirako eo amin'ny trônany dia manasitrana. Zay aloha isika teo hoe Romains 8 verset à partir d'un verset 11 izay raha tsy diso a, dia jereo tsara fa zao teny ao, aloha vakitsika mihitsy ary Romana toko 9.
tena akaikinao tsy maintsy azoko ny anjarako androany matoa jesosy ny manasa antsika eo anatin'ny eo ambony latabatra fihinanana mofo teneno akaikinao fihinanana mofo anao entier fa tsy poto-mofo ery amin'ny tany ozy izy tsara jesosy mantsy an'le ramatoa syrophénicienne aonozy izy mofo ozy izy natokana ho anjaza fa tsy azo menany alika ozy izy dia ozy izy le ramatoa tsy maninona ozy izy fa ny zaza rehefa mihinan-kanina dia misy latsaka tenina akaikinao androany reny ozy isy latsaka laniko tsara zato isan-jato hoe amen rehefa azonao zato isan-jato raha ohatra hoe mofo anankiray ohatra misy protéine 20 grammes dia 20 grammes ny ao anatinao fa tsy 18,5 dikan'izany nizaniza manatrika eto nizaniza manatrika an'izao fotoana izao amin'ny anaran'i jesosy zato isan-jato zato isan-jato zato isan-jato amen alleloia tsy maintsy teneny hoe tsy maintsy zato isan-jato kadô le izy tsy mila angatahana le izy fa zavatra raisiny zay loha isika teo hoe amin'ny fony inona azona famarinana amin'ny vavana ankena azona famonjena ny fontsika rehefa tonga eo amin'ny sekoly dia fahanana ten'Andriamanitra ampiseho antsika daholo ampahafantarana fanahymasinantsika daholo zay secret momba ny royaume céleste rehetra amin'izay anao vonona mandray fotsiny sisa avy eo tsisy tsony le fampahorin'ny esprit d'incrédulité dia anao le miseho be fahalalana sy be saina be dia hoe ahoana koa ny tanteraka an'izany eto zao rehefa namaky an'le psaume 103 verset 1 teto misaorany Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko izy misaora ny anarany masina tsy mbola nahitany tsy mainy mihitsy David hatramin'izay ny ainy tsy mididiana zany izy tsisy intervention chirurgicale zany hatra teo amin'ny fiainana fa tonga dia isaorany daholo ny ao anatiny dikan'izany na pancréas na aty na raina inona misaora amin'ny anaran'i Jesosy baikoy tenena akaikinao baikoy zany mahatonga ny hitanao rehefa mivavaka isika mametra tanana amin'ny anaran'i Jesosy dia misy olona marary ao anaty eo tenena misy marary any anaty any dia ahoana ny anasitranana an'ilay izy misy diny le osotro ny fanasitranana apetraka ny fanahy masina miditra anatin'ilay olona dia misy intervention divine tenena hoe mifanatrehan'Andriamanitra intervention divine za mitenareo fa lainga daholo misy vidéo misy opération bizarre reny tsy avy amin'ny Jesosy zany reny neny Jesosy impec ary tsy hita maso fa mivokatra hita maso azo zava-tanana tsara amen manovatra akazany dia ozy izy Romains 8 Romains 8 verset 11 Romains 8 verset 11 ary raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty ozy izy no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo tenena ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo dikan'izay ianao rehefa mandray ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao dia ninonina zavatra mety maty ninonina cellule mety maty mety antitra dia maty dia tadidio tsara fa rehefa azonao zay herin'ny tenin'Andriamanitra zay hoe ny fanahin'i Jesosy Kristy ity tompo ilay velona mandrakan'io tenena hoe velona mandrakan'io no atao anatiko dikan'izay tsy mahazo mitoetra tsy mahazo miara mitoetra ny aretina sy ny fiainana fa tsy maintsy miala daholo ny aretina ny fahafatesana tsy maintsy miongotra daholo dia mitoetra ilay fiainana izy aminy fa velona Jesosy raha velona Jesosy dia dikan'izay raha lefa natao anatin'i Jesosy mitoetra ao anatinareo velona daholo amin'izay zany ny cellule morte rehetra zay maty rehetra talohany androany ity mivoaka daholo any fivoahana amin'ny anaran'i Jesosy fa tononko amin'ny anaran'i Jesosy fa zay cellule ny tediavin'ny satana hoe ho vonoina dia ho taritana any amin'ny fahafatesana ianao velona amin'izay matoa Jesosy velona matoa Jesosy velona eno tsara matoa Jesosy velona dia io fanahy io mahatonga azy velona ka io fanahy io nefa nalefany ao anatinao dikan'izay ianao koa velona ny fiainana mandrakizay ny rehetra ety ambony tany dia efa sitrahana ety ambony tany anao dia efa misitraka an'io
verina any amin'le ramatoa sy ireo finisiana nisy zanany vavy le possédé teny an'indray akaikinao jereo mihitsy ny masony raha-potomofo navita nandroka an'le devoly raha mofo ray manontolo zany mba eritrereto mivokany averika le tantara ozy izy le vehivavy mba sitrano izy izy ny zanako fampahoriany satana dia ozy jesosy tsy mety ozy izy ny mofonjaza ozy izy tsy afaka omena any ambokely fa natakatra le ramatozy izy tsy maninona fa ny zaza rehefa mihinana dia misy latsaka ozy tsika teo hoe androany tsika tsy zaza tsony fa zanak'Andriamanitra tena maty zao tsara rehefa mihinan-kanina dia tsy misy latsaka fa madio tsara ny fihinanatsika dia ahoana raha mofo ray zay teneko teo amin'izay raha mofo ray zany azafady raha potomofo na vita nanasitrana sy ny délivrer an'le zazavavy mba eritrereto ny vita an'le mofo anankiray zany immortel raha matosy rangately amen tena kaikinao hoe fanasitranana 100 isan-jato ny azoko androany tsy maintsy vonona tsara ianao andray an'izany zavatra zany mika tsara leloha ny sainte-seine repas principal zay tena dikany repas principal dîner le izy amin'ny alina ny jiosy ny tena mpihinana azy satria mandritra ny tontolo journée miasa fatratra dia repas principal na zay le hoe la seine fa lasa natao izy taty aoriana hoe sainte-seine satria natonga sainte-seine repas azavaiko tsara hiditra amin'izy rehefa avy eo fa repas miavaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianany ary nanatrehan'ny royaume céleste na Andriamanitra mihitsy ny hoe hitoary azavaiko le izy rehefa avy eo fa mbola mampiditra anareo aloha anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsara mba azotsika ny tsy spitika fa tsy maintsy fena tena hoe 100 isan-jato tsisy miandry tro 100 isan-jato averitsika foana hoe ny fahazotsika sy ny accumulation information dia lasa mianorgueillantsika lasa fanfarontsika fa rehefa révélen'Andriamanitra tsika ny tenina dia lasa midélivrer atsika ilay sady milibere atsika norina le esprit atsika ino moa natony tenenantsika an'izany tsika raha ohatra tsika tsy tapaka sekoly mihitsiny mahazo recet be be mahazo révélation amin'Andriamanitra be be fa tsy révélé aminao le izy ino moa le hoe tsy révélé aminao zany hoe le tenin'Andriamanitra toriana fa tsy ohatrany tsisy fiantraikana aminao dia iny ianao mila miréagiraingana satria sao dia lasa accumulation en information le izy dia iny ianao le misy ny tena zany hoe pastera tena mino mihitsiny dia nefa ny ianao raha mino dia tsy tokony izay mihitsy ny atahanao lasa manamarina tena fanamarina tena tena akaikinao tsy fanamarina tena ny verset biblika manamarinana ohatsy izy amin'ny famarinana ny teninao ny famarinana manamasinana amin'ny famarinana zafady teninao ny famarinana Jesosy ny manamarina sy manamasina atsika ny tenin'Andriamanitra rehefa vérité eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fiainako tsika tsiraray avy ireo na ambadika ny radio anao na ambadika ny telefona dia zao tadidio tsara miatra eo amin'ny fiainanao le izy hitanao mihitsy le tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao manana assurance ferme ianao fa le tenin'Andriamanitra tsy miovaova manana assurance ferme ianao fa le tenin'Andriamanitra marina dia azo mijoro amin'izay ianao dia iny ianao tsy manamary tena intsony raha ohatra ianao mila fanasitrana dia tonga dia tsoro fotsiny pastera na tsoro fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra hoe mila fanasitranana tsy vita amin'ny foako le izy mila mifoanao aloha tonga dia tsoro loatra izay le izy zany so zay mibedabe mila manamary tena fantako le tenin'Andriamanitra matotso mbola marina eo amin'ny fiainanao le tenin'Andriamanitra misy zavatra mbola tsy tafatoetra zany eo tena akaikinao finoana ny anara ny information raha vao be loatra ka tsy miatra eo amin'ny fiainanao tsy révélé eo amin'ny fiainanao averika lasa mianorgueiranao fotsiny lasa vomay lasa manamafofonao le izy misy mpanompon'Andriamanitra zay mety michoqué atsika ny marie an'le teniny fa zao zavatra nytenena mametra tanana amin'ny laza fa kristianina ozy izy sarotra kokoa ny mahita vokatra noho ny amin'ny olona izay tsy mino
marina izay ny zavatra nytenen'le mpanofon'andriamanitra manana mystère ngezabe zany tsy teneniko ny anao manana mystère ngezabe izy a ampiasan'andriamanitra amresaka guérison zay ny zavatra mivoaka mivava satria le milaza kristianina vao manatona le mpanofon'andriamanitra eny tena mily mihitsy tena manasitra n jesosy fa aleo tonga dia manoatra n'le rangahy aonozy izy tonga vany petera sy ny apôstôly jesosy tsy teo tamin'izay dia ny zanana ny ampahorian'ny satana mbetrika tsipiny anatiny afo mbetrika tsipiny anaty rano ampahoriny tamin'ny fahamonana sy sady marenina mona koa dia nandroaka devoly ny apôstôly dia tsy tafavoaka le izy dia avy eo rehefa tonga jesosy dia izy iny karazany io izy tsy tafavoaka raha tsy amin'ny vavaka sy fifadikanina fa talohan'izay jesosy ny zavatra tena nyteneny dia izy aonozy izy mibedesiny noho ny tsy finoana l'incrédulité teneny akaikinao zay le tsy finoana zay le izy io le sakany zay le tenen'ny tonton jaune teo hoe ny tenin'andriamanitra manorona antsika anana foi ferme tsara mihitsiny ny fihinananao ny tenin'andriamanitra isan'andro dia azonao finoana tsy de quantité fa de qualité finoana de qualité tedavina raha tsy finoana de quantité zay koa mahatonga le information accumulation d'information satria lasa mieritreritra ianao fa quantité no ilaina tena akaikinao qualité no ilaina fa tsy quantité zay tena mila fantarin'ny kristianina mihitsy zay qualité no ilaina na ny amin'ny famponan'andriamanitra na amin'iny na amin'iny qualité fa tsy quantité rehefa azonao tsara ny tenin'andriamanitra dia le tenin'andriamanitra iny ny tanan'ny fanahy masina mikasika eo amin'ny fiainanao sekolin'inona androany sekoly ny fanasitranana androany andriamanitra mampanantena antsika mihitsy ny fampanasitrana izy alliance izay mifanaovany tamin'ny zanak'israely fahisitrahantsika kosa no jesosy kristy tompo le izy ankehitriny na dia tsy présent antsika tamin'izay dia izy miteny fa izy ny andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dikan'izay tsy mahazo mitolerentsika na dia maladie faran'izay bitika indrindra tena akaikinao tsy maintsy miala na dia bitika indrindra tsy maintsy tena hoe tsy maintsy tadidio tsara fa satana rehefa mandefa aretina eo amin'ny fiainantsika dia maniny amodika anao izy angalatra izy vandringana izy fa tsy maintsy ahafaty zay ny tanjony ny amolo ampahoro ny souffrance nefa ampahoriana ny souffrance iny taky loatra hoe sovaly le fahafatesana dia ino moa tena reny le reine tadidio souffrance ny anankiray teneny hoe souffrance ny anankiray dia péché ny anankiray dia iny ny ampijaliana eo zay le fatorana le tapahantsika tamin'ny voalohany zay le zioga ny pitentsika tamin'ny voalohany satria maneny reo no ampijaliany satana foana mandrapa tonga le olona maty dia izy ireo ne ampijaliany ao anatin'ny fanaitainana androany raha vao mare zao teny zao fotsiny sofinao minaran'i jesosy miala daholo ny fanaitainana levona trany amin'ny fakany mihitsiny ny aretina amin'ny anaran'i jesosy aza mitolere maladie zany vao mitady anafika asery tonga dia roay vao mitady anafika ninina aretina dia vao mitady anafika tonga dia roay tonga dia atao inona amen satria tafiky satana io raisinao tokoa ty andriamanitra tsy mandefa aretina amin'ny fiainantsika tsona mba hiinstruire atsika iotsika dia ahoana reny taloha reny zay le ancien testament zay le ancienne alliance fa ny nouvelle alliance hafa mihitsiny tsy maintsy nataon'andriamanitra ny seho reny hoe reo vao misy tsy fankatoavana misy désobéissance teo amin'ny fiainany zanak'israely dia tsy maintsy misy kapoka zay majuge zay majustice azy amen azonareo izy tsy maintsy namaly andriamanitra satria zay le nifanekena zay le ny fifanekena tamin'ny resaka hoe reo vao misy péché dia tsy maintsy jugena teony eo fa ny tamin'ny nouvelle alliance
tsy ohatr'izay intsony le izy fa noentin'i jesosy daholo le malédiction noentin'i jesosy daholo le aretina mba tsy hitondranao an'izy intsony amen anjaranao zany mila mifamatotra amin'i jesosy kristy tompo ao anatin'le alliance zay nandovany tamin'ny rainy dia rehefa tafiditra ao anatin'io alliance io anao a dia misitraka fotsiny sisy tenenaka kanao misitraka zay tenenaka ny fanasitranana tsy angatahana intsony fa ozy izy nous sommes guéris ozy izy Ésaïe 53 verset 4 à 5 par ce meurtre précieux nous sommes guéris izy mitena demandez fa nous sommes guéris dia any amin'ny 1 Pierre 2:24 dit vous avez été guéris vous avez été amin'ny teny frantsay izy dia efa mazava be mihitsy hoe zavatra efa passé dikan'izay raisina le izy 1 Pierre 2:24 alléluia ka zao koa zany tadidio ren'olona miteny reny hoe eny ety ngamba ny zioka tenenino akaikinao ny zioka efa noentin'i jesosy daholo ny zioka mavana sain'i jesosy le hoe oentina Matthieu 11:29 tsy zioka naretina mihitsy diso be mihitsy ny zany tsy fahalalana mahatonga le izy fa tsy hoe fanoerana an'Andriamanitra fataro tsara fa ny dokotera sy ny corps médecine ankehitriny dia micombattre amin'ny maladie fa amin'ny fianarana amin'ny intelligence amin'ny propre force le tsika Zakaria 4:6 le kinantsika tsy amikery tsy ampatanjahana fa amin'ny heron'ny fanahy koa Jehovah tompo maro raha Jehovah tompo maro raha Seigneur des armées ny teny an'izay izy ihany nefa le Jehovah Rafa dikan'izay tsy amikery tsy ampatanjahana ny divanao ny aretina fa amin'ny heron'ny fanahin'Andriamanitra amen ampitateraka anao ny fahasoavan'Andriamanitra ary ampitateraka anao ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahasoavana izay hoentin'ny fanamasina eo amin'ny fiainanao satria izy le mitondra fiainana eo amin'ny ao anatintsika amen ny meilleure solution azafady mitady solution le docteur sy ny chirurgie reo mitady solution izy miapporter solution izy amin'ny humanité tsy laviny zany tena akaikinao tsy laviny zany fa misy solution nomen'Andriamanitra tsy misy an'izay intervention humaine zay fa tonga dia intervention divine zay le guérison jesosy nanatanteraka an'izany tety ambony tany nandehandeha teny rehetra teny ozy izy dia nanafaka an'izay nampahoriany satana rehetra natramo maty ary natsangana niny naretina zay ohatrany hoe savo mbola tsisy VIH tamin'izany fa ohatrany hoe mifaratampondrindra tamin'ny aretina tena pire indrindra dia lepra ny sitranina tsy nina nikatsika koatra izy fa ozy izy mety midiova vita jana andana makare mahiratra asiny fotaka le asiny fotaka raha ny dokotera zao no mahita an'izany hoe maso zavatra sarobidy asina fotaka tena ozy adary ty fa niny Jesosy satria tany nanamboarana nofonao dia amin'ny anaran'le tany le izy efa mpanao an'le izy dia nanotony le izy nisy le vokatra alleloia mifikira tsara ny tenin'Andriamanitra averika n'Andriamanitra tsy miperfectionner antsika amin'ny maladie tsy épreuve mihitsy zany amanaraka tsika velabelarintsika eto zay hoe ny épreuve tsy tentation akory tsy mitovy mihitsy ny tentation tsy mitovy mihitsy ny tentation sy ny épreuve avy amin'Andriamanitra zay surpassetsika amin'ny foi atsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tentation dia avy amin'le tentateur dia satana izy tsika zay hoe aza miteny sony ianao eo amin'ny fiainanao hoe tena tenté be za konaka hihinana an'le chocolat tena tenté be za andraso tenteko hoe atsony izy tenena akaikinao tentateur satan karaha hitenté anao hoe c'est l'esprit du tentateur zany miasa ao anatinao alors tonga dia mijanona tsy hitariky be re izy fa fampianarana hafa mihitsiny Jesosy rehefa manasitrana dia manasitrana zato isan-jato dia manantena fa tsy maintsy sitrana zato isan-jato zany ianao androany naiza nao ambadiky ny telefona ianao na ambadiky ny radio naiza zato isan-jato amen amin'ny finoana ho any andraisanao ny rehetra avy amin'Andriamanitra
raisina fotsiny le izy aza mangataka akory mitsangany ianao fa aza mangataka akory jesosy omeo anay efa nasitranany fa raiso le izy nafangatahana batisa amin'ny fanahy masina azy ijoroka avolombelona kely aminareo ny kenetagina rehefa nody any amin'ny jesosy moa izy fa tao amin'ny fiangonana nisy azy io zany tany kentukidy nare zany toroteny tao amin'ny fiangonana nisy azy zany tsy nare an'ilay toroteny izy fa tany misisiny izy ny nare hoe tokony angatahana ny fahafenon'ny fanahy dia nakany an'ilay pasteur izy tena meo an'izany fahafenon'ny fanahy zany fa satria vatany zany hoe mpanompon'Andriamanitra no afaka mame an'le izy toy izy pasteur hoe tsy afaka mandray anao zao fa verena rariva dia izy zany efa so be tao anatiny tao hoe tsy maintsy azoko rangazy zany inona ny zavatra natao lasa izy nidy atrano zay le endroit secret nidy atrano izy ny tena nidiny mihitsy atrano dia ozy izy Andriamanitra ozy izy ianao no laza fa ianao no mamenao na fanamasina eto mangataka aminao izy izy dia mivavaka teo izy tsy nare chaleur izy tsy nare électricité izy sy ny karazana zay le ampinoana ny azolo tena akaikinao ampinoana ny azolo nanangana ny tanany fotsiny izy dia misaotra anao adada ozy izy fa azoko ny anjarako lasa izy mivoaka vao mivoaka izy tonga dia miteny tamin'ny teny tsy fantatra nandritsy ny tontolo ny andro ilay manontolo dikan'izany izy tsy le za tsy miteny aza manatona mpanompon'Andriamanitra fa amin'ny finoana le amin'ny finoana ny tanjo mety fa tsy lasa sao dia diso lalatsika amin'ny finoana ny andraisana ny zavatra rehetra ka na tsy ametrahan-tanana ary ianao androany raiso zato isan-jato ny fanasitranana anao satria fa vitan'i Jesosy le izy manomboka androany rehefa misy tenin'Andriamanitra torina na misy tenin'Andriamanitra vakinao anaty baiboly dia raiso ampinoana le izy hoe ty zavatra ty mbola tsy nitranga teo amin'ny fiainako mihitsy azoko ty tsika zao tokony mivivre ao anatin'ny surnaturel na miresaka materiel na miresaka fanasitrana na miresaka iny rehefa mbola tsy hitanao le izy tsy maintsy hitako ty mety mbola tsy mifandona tamin'ny anjely tsy maintsy hitako le anjely nifandona tamiko tamin'ny anina iny amen zany nyfanaovana azy ka ianao hoe zanak'Andriamanitra tokony mahita ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra sy ny royaume zany ianao aza mitraika foana tena reko mihitsy hoe tena nakena mingana satana teo tsy mahafingana anao zany iny psaume 91 mijery fotsiny anao avana na zay viva tsy manino zany fa nilo tombotrao sy ny fahazavany lalanao ny tenin'Andriamanitra avy alao izy eritreritra imettre les bâtons dans les roues fa tsy voafingana zany amen aza mifantoka amin'izay fitaky satana fa mifatoa amin'Andriamanitra sokafo ny masipana sy ny sofopanahy andrenesanao an'izay baikon'Andriamanitra ahitanao an'izay royaume céleste rehetra momba ny royaume céleste amen zato mbola tsy nahitany anjely fa hoavy fotoana ijoro eto a teny aminareo hitako enfin le anjely amen misy olo le izy ko zalahy mahita zalahy rahalahy ko hoana no tsy hita ahoana koa nareo no tsy hita fa roay dia voly tsara rehefa hita le izy aloha fa sao dia fitapitaka hoay aloha fa dia fa na sao dia ange de lumière ekoko keo dakany raha vao ekofana izy zay ka tonga dia makafy satana izy zay fa raha va amin'Andriamanitra izy tonga dia izy mpanomponao hotakanao any ao izy izy fa mitsangana zany zao dia disy anamony tsotsotro zany amen efa misy vaingany tsara amen Jesosy dia nanositra ny disciple mba anoizatsika zay zavatra efa nataony tety amboniny tany azotsika tsara le izy ny guérison na ny fanasitranana dia amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina zay mampiditra fiainana ao anatsika dia misaseho isika zay karazana aretina rehetra ny karazana aretina rehetra dia mitanjona dia ny ambono anao fa ny anjarantsika dia mitondra an'izay zavatra zay anisan'ny zavatra ho antsika kristianina ihany keo zay manaraka an'izao formation zao dia zao tadidio ihany keo aza miandro ny finoany hafa zany tsika raha ohatra hoe maharaha zao taty raha ohatra ka hiandro ianao zay le teneko hoe fanamarina tena le hoe za tena mino mihitsy raha hiandro an'izay vao metra tanana anao dia tsy ho sitrana ianao
fa ny fonoko sy ny fononao a zay no ampiasainy raha ohatra zany ka tsitranao ny eo le olona enao no mametraha fanontaniana fa aza manao taky ny rptr sy ny sevijaona hoe ny dada mivelona nota sa ny mamany de ozy jesosy hoe fanehoana voninahitryandriamanitra io dia nisitranin' jesosy le izy ny péché zany tena marina tsy manakana ny fanasitranana mihitsy nyporofony jesosy le izy satria manino reo olona zay nisotranin' jesosy ao anaty baiboly eny hoe olona pécheur daholo tsisy olona marina na dia indray azy fa raha ohatra ka miteny jesosy ohatra hoe tonga avany Bartimeo jesosy tanaky David ao ny ampahirato amin'ny masoko jesosy mipéché anao ary tsy afakako fa tonga dia ozy izy inona ny ilainao ny ampahiratra ny jano ny ampahiratana amin'ny masoko na ampahiratany masoko ohatrany tamin'le tonga avany izy evatra amin'ny rahalahy niaraka tamin'le namany goahana mihitsy ny tafotrano misy an jesosy nampidinina brancard avany dia niteneniny tamin'le fariseo sadiseo be présente mihitsy izy hoe inona ozy nitsotra kokoa miteny hoe voavela ny elikosa nitsangana ozy izy dia bedao mifandrinao sady voavela ny eliko lerana aminy satria ozy izy hoe matokianako izy fa voavela ny elikao tsy niteny fanasitranana ary izy ko izy matoki fa voavela ny elikao fa sady voavela ny elika ny be nysitra zato isanjato teneny hoe zato isanjato jesosy zany rehefa mametraka iny baiboly iny taky ny katalogue iny katalogue sy carte de visite ny jesosy iny kara izy tsy mpandainga any amin'ny nomero tsika mahafantatra azy tsara 19 23 23 19 nombre 23 19 Andriamanitra sady tsy olona izy ny zanak'olombelona izy fa ninona zavatra teneniny dia tsy maintsy mitranga ary zay zavatra teneniny tsy maintsy ataony ka izy tsy mpandainga akory tsy mpitaribato vilam-bava izy akory fa zay zavatra voasoratra ao anaty baiboly io ka tsy mbola hitanao androany minoa fa azonao izy androany tsy mila micommande kory zany ianao na dia catalogue reny dia micommande fa tena tonga dia azonao le izy amen ninona hoa amin'ny anaran'i jesosy ninona tsy zany le izy fa izy ny mampanantena le izy zahako taky ny commercial androany atsoa dia valiko ianao izy atsoa izy dia valina ianao hoe amen verena foanao anatin'ny tenin'andriamanitra rehefa very ianao amin'ny zavatra rehetra na amin'ny finoana na inony reo vao mitady hiverina le incrédulité na le crainte le doute verena ao anatin'ny tenin'andriamanitra amen alleloia ndao tsika hiditra ao anatin'ny sainte seine amin'izay efa niteneniko anareo teo le izy hoe ny sainte seine hoe za teo a ny seine dia repas principal ho an'ny jiosy raha repas principal zany izy dia zavatra manandanja tenena hoe manandanja fa ho antsika kristiana izy dia lasa natao hoe sainte seine satria azavaiko aminareo le izy hoe maninona le izy laso hiditra amin'izy zao tadidio tsara raiso 1 Corinthiens 11 1 Corinthiens 11 manomboka verset 20 jereo 1 Corinthiens 11 manomboka verset 20 à 34 mivonona fotsiny tadidio tsara fa na ny olo zao to zao ary dia mahafantatra fa rehefa hiconclure affaire izy dia aizy any amin'ny restaurant chic izy manao inviteko anao hoentiko any ny dossier rehetra satria manino misy alliance misy fizarana dia zao tadidio tsara raisinao ty une alliance se conclut toujours par un repas on partage le pain et on boit dans une même coupe azafady mizara mofo ray dia miara misotro anaty kapoka anankiray ohatrany hoe amin'ny fomba fiteny le izy fa tsika tsy hanao an'izay ohatrany hoe fatidra tena tsy sitrapon'andriamanitra le fatidra satria tena mifampitataka tanana mihitsy le izy tadidiko mihitsy hoe fampitataka tanana dia mifanohitro zao mihitsy dia raikitra dia reo vao tsy mantanteraka ny
anjarany anankiray dia hozonony atsika tsy manao fatidrako fa misy fifandraisana tena lalina mihitsy zany ao anatin'le izy. L'institution ancienne, l'institution an'le Sainte Seine ity zany hitantsika eo anatin'ny Matthieu, Marc, Luc fa tena important amin'ny Jesosy mihitsy le izy. Voasoratra mihitsy hoe la nuit où Jésus fut livré ao anatin'ny 1 Corinthiens 11:23 zao misy an'izay. Rehefa namery ny Paoly bedy amin'ny Korintiana izy. Ny Korintiana fantatsika tsara mihitsy ny fatao no nisy ny fiangonan'ny Korintiana zany ny anisan'ny assemblée voalohany nisy ny dansivy nampiasain'Andriamanitra nampiasain'ny fanamasina manifesten'ny fanamasina an'le dansivy le atsika izy ao amin'ny 1 Corinthiens 12 fa zao nefa na dehibe don nampiasain'ny fanamasina tamin'ny don ary nefany dia nitsiny Paoly ny Korintiana teto satria misy fahazarana loatra, misy fahazarana lasa misy fombafomba, lasa misy daoka ka ny fandraisana tsy fombafomba. Ny fandraisana tena mifona aminareo ny fandraisana tsy ny fihinanana sy ny fisotroana. Ny fandraisana tsy hoe efa tonga ny fotoana analabaka ianao fa andana amin'izay mandray efa alaza. Tsy mahazo atao mariazy ianao raha tsy mandray. Tsy isan'ny fiangonana ianao raha tsy mandray. Diso daholo, tsy izy daholo, tsy izy biblika zany. Alohany fombafomba daholo zany, alohan'ny andraisana dia tsy maintsy manao communion solennelle aloha. Aiza anaty baiboly no misy an'izany. Li zany mamorona ny olona dia tsika zao tao anatin'izany zavatra zany dia nieritreretintsika izy hoe marina na za koa ary hoe mba niraisina tao amin'izany koa teo an'niraisina ary plus ihany nandray an'izy plus ny fiainako tena nidina tany amin'ny enfer mihitsy tena tsoroko aminareo mihitsy. Zay nisy fotoana zay nataty ary zay inviten'ny olona hoe fandraisana dia tamin'izay akaiky anay le olona dia andao andeha fa nanomboka mission tamin'izay. Nay vita le fandraisana niraisina le izy moa zany dia avy eo ndroana zay mihitsy le fety de A à Z tsy tenenina ntsony hoe inona ny tao zany ny sakafo any ny azo hohanina fa misotro tsy azo sotro, tsy azo sotroana ny zavatra ny sotroana, tsy azo ny atmosfera mazefatry ny tena maloto dia nefany dia tao dia nisy pastery mampalahelo be le diakona sy le mpiandry rehetrarehetra tao daholo tsisy teny fonako tsy fiposanana izy fa tonga dia manohatro ny Paoly koa satria ndraindray io laha latsaka anatin'ny fombafomba dia ohatran'izay le ohatrany hoe mariazy fomba kristianina moa zany dia mivavaka tsika miditra ao anatin'le trano isakafoanina efa près daholo ny sakafo dia atsoina aloha pastera avy aloha mivavaka za aloha azambatsy hotsoina amin'ireny fa zany tonga dia tsiko zany tsy hivavaka eo raha vao tsy fiderana de A à Z aza miantso anazy ao fa ho afa-baraka eo za tsy hivavaka eo mihitsy da atsofotra zany ka na hoalanareo areo tsy rarahako fa vizavian'Andriamanitra ohatrany manao alliance amin'le izy ohatrany dakora dia mivavaka atsono Jesosy atreo ny fetinay sy ny fifalianay vita vao vitaka soavaly tapaka fetina dia kilalaka mihitsy ny voalohany ao hatrany voalohany ka hatrany farany tsisy non na kristianina tena misy kristianina efa tena nandrainy Jesosy tompo amonjy ny fiaina manokana mbola hitanay nanao an'izany tompo ka zany tena hoe tsy fombafomba koa ro fivavahana tsy fombafomba fiantsoana amin'ny fanahy masina tsy fombafomba koa ro fandraisana tena akaikinao tsy fombafomba androany tena sokafa amin'ny fanahy masina tsika androany ohatra zao tsara mihitsy ny nampiasainy nanitsiny Paoly andreto Korintiana ndraiky raiso ary babonareo 1 Corinthiens 11 manomboka verset 20 Korintiana voalohany toko faha 12 manomboka amin'ny 9 faharoapolo 1 Corinthiens 11 verset 20 naran Jesosy ozy izy
Quand vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant, chacun prend son propre souper avant les autres, et l'un a faim et l'autre est ivre. Quoi? N'avez-vous pas des maisons pour y manger et pour y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je à ce sujet? Je ne vous loue pas, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi donné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit même qui fut trahi, prit du pain. Naveriny Paul mihitsy hoe zao le zavatra voalohany indrindra aloha izy mila tsaronareo ozy izy fa la nuit où Jésus fut livré. Zany hoe nisy zavatra ny instituena mihitsy tao misy amizay ivoaka le mpamadika zany hanao ny asa. De ozy izy toizatsika. Et après qu'il ait remercié, verset 24, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe après qu'il ait soupé, disant, cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Faites ceci aussi souvent que vous la boirez en mémoire de moi. En mémoire de moi aussi, c'est des choses, en mémoire de moi, c'est des choses. Zany hoe fahatsiarovana an' Jesosy le izy, fahatsiarovana ny nofony sy fahatsiarovana ny rany. Azavatsika le izy rehefa avy eo mandeha tsikelikely tsika. Fa any amin'ny Matthieu 26, Marc 14, Luc 22 any ny institution an'le sainy ity le ozy izy Jesosy hoe ataovy le izy ozy izy, atao zao fahatsiarovana. Matthieu 26, Marc 14, na Luc 22, ray fotsiny alaina ka ray fotsiny alaina dia fa tena nytenen'i Jesosy mihitsy hoe ataovy foana le izy, tsarovy ao ozy izy. Amen, tsarovy ao ozy izy. Ao anatin'ity sanitsainy ity koa zany Eucharistie zany tsy mahita an'izany ao anaty Baiboly ianao. Tsy m'existe ao anaty Baiboly zany. Fa dogme miforon'ny olombelona zany mba tsy hanorana dénomination. Fa tsy misy zany. Mofo zay raisitsika rehefa avy eo dia ny nofon'i Kristy. Ny rà zay sotrotsika rehefa avy eo dia ny ràn'i Kristy. Amen. Misy signification tsara mihitsiny ny sanitsainy. Voalohany indrindra le izy sacrifice le izy aloha. Sacrifice c'est nataon'i Jesosy en tant que agneau de Dieu, agneau de Dieu. Satria ny rany no justifie atsika. 1 Pierre Petera voalohany 1 Pierre 1, 18-19 Petera voalohany toko voalohany verset 18 verset 19 amin'ny anaran'i Jesosy. 1 Pierre 1, 18-19 anaran'i Jesosy. D'autant plus que vous savez que vous n'avez pas été racheté de votre vain comportement reçu par tradition de vos pères, par des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais par le précieux sang de Christ comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Manina moa Petera namerina an'io satria vakitsika rehefa avy eo amin'ny Exode 12 dia nisy alliance ny fanaovan'Andriamanitra, zay le ancienne alliance fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Dia nyteneny mihitsy ao anatin'io vakitsika izy rehefa avy eo Exode 12 fa mila maka agneau sans défaut et sans tache. Fa ty amin'ny Nouveau Testament Jesosy le agneau de Dieu. Ozy izy Jean mpanao batisa rehefa miprésente an'i Jesosy, voici l'agneau de Dieu. Izy reny ihany afaka mamafy ny hevokao rehetra. Alléluia. Zay mahatonga Petera any amin'ny acte 4 fa tsy andraisiko le verset raha ohatra ka misy matadidy dia mba tenenao hoe tsy misy anarana azona famonjena raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy ozy izy. Zoro vavolombelona teo anatin'ny Sanhedrin mihitsy nisy tamin'izay. Ka zao tadidio tsara mihitsy fa le mofo zay vakina dia miprésente raisinoty satria milaza vatsika amin'ny kristianina rehetra io. Le pain rompu
tena vatany jesosy mihitsiny io, le vatana crucifie, le vatana nandraina le flagellation rehetrarehetra. Ésaïe 50 verset 6, efa raisika foana zay. Ésaïe 50 verset 6, Ésaïe 53 verset 4-5. Ny vatany mihitsy nandray izy. Verset Ésaïe 50 verset 6 zao, apatsivoko anareo fotsiny izy hoe natolotro ozy izy, j'ai donné ozy izy mon dos à ceux qui me frappaient, j'ai pas caché ozy izy mon visage à ceux qui m'arrachaient la barbe. Natolony le izy, avereny hoe natolotra. Ka Jesosy rehefa manolotra ny se sakrifie, ny dikan'izay ny rehetrarehetra mpanaraka azy maniny mandray sisa. Zay ny mahasahanareo mitenanareo tsy mila mangataka fanasitranana intsony fa fandraisana fanasitranana. Ary eo anatin'ny fandraisana misy an'izay fandraisana fanasitranana zay ihany koa. Satria tsy vitany commémoration fotsiny fa saintsaininao mihitsiny, discerninao mihitsiny le corps du Christ ao anatin'le mofo zay hoaninao. Fa tsy vitavita eny fotsiny dia hoe tonga fandraisana dia mitsangana dia ina moa vatany Kristy miam raha Kristy glou. Tsy vitan'izany le izy ka tsy vitan'izany le izy. Fa rehefa discernenao tsara ny corps du Christ, discernenao ny sang du Christ, fa sady purifienao, sanctifienao, guérienao de la tête aux pieds, vite, corps, âme et esprit complet. Androany tena tsy maintsy afaka zato isan-jato. Le vin symbolise le sang. Deuxième, premier, le pain rompu représente le cœur du Christ, crucifié et flagellé. Le vin symbolise le sang qui a coulé. Matthieu 26, 28, Hébreux 10, 19. Reste une autre photo. Hébreux 10, 19, Matthieu 26, 28. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. 26, 28. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Dikany hoe scellé l'alliance amin'ny teny gasy izy tsy haiko fa fandraisako azy amin'izay dikan'izay hoe scellé l'alliance fa asiny so mihitsy le alliance. Tombo kase tsy misy mahazo mamaky fa tena le roi des rois nametraka an'le izy. Alléluia, tena mila se réjouir amitsy. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Ny fandraisana sady momba ny vatanao, ny amanao, l'esprit anao. Tena réconciliation totale mihitsy rehefa mandray fanasan'ny tomponareo manomboka androany. Aza hoe tena nisy azavarinana amin'ilay hoe nisy alcool ve izy teo, sao dia nisy lalivay le mofo teo. Discernons le corps du Christ et discernons le sang du Christ. Lalivay le vieux. Ny signification saintsaiina koa miproclameantsika fa maty izy, avy eo nitsangako velona. Tsy maintsy proclameantsika hoe maty mihitsy izy teny akaikinao hoe maty mihitsy Jesosy fa nitsangako velona izy tamin'ny andro fahatelo. Tsika zany mitory ny fahafatesana fa mitory ny fahaveloma mandrakizay ihany koa. Satria tsy maintsy tenenitsika izay zavatra izay. Satria il s'est donné, il a accepté. Any amin'ny Philippiens 2 manomboka verset 7, il a accepté ozy izy tena il a obéi ozy izy même jusqu'à accepter la mort sur la croix. Zany ka obéissance. Ka Jesosy tsy ataontsika matimaty foana amin'ity androandroany ity. Tsy belabelarina fotsiny akory ny latabatra asiana lamba fotsy et tout ça. Tsy any le izy fa tena atao tena miraiki tapisaka ao anatinao mihitsy hoe maty Jesosy, ny kapohany Jesosy mba adovanao fanasitranana. Ary maty izy tena niritina mihitsy ny eny, nanolotra ny eny izy dia afaka anakany eny mba ahafahany mamafa ny elokao. Amen. Ny fifandraisanao ny sainsaina dia miannoncer amin'ny olona anao fa ny salut est offerte gratuitement amin'ny alalan'i Jesosy. Ary tena déclarenao ihany koa fa Jesosy dia ny accomplir ny alliance izay nifanovana tamin'Andriamanitra
ary efficace izy tamin'izay ary efficace izy mandrak'ity androany ary efficace izy mandrak'izay ny sanisanina hozy isitsika teo raisinoty le nouvelle alliance hozy isitsika teo hoe raha nareo ato ohatra zany ifampirarahan'ny olona ato dia mifampiinvité aiza any amin'ny grand restaurant anankiray satria tsy maintsy impressionné an'le anankiray anao dia ohatra tena se sacrifié mihitsy ianao manangom-bola misimisy mba azonan'le les plus de fourchette possible amin'le restauration zany fa tsy hoe any amin'ny gargoty tsy composé tsy vita amin'ny composé sy sambosa zany le rehefa fa tsy maintsy table en argenterie couvert en argenterie tsy maintsy olona tena tompony satria maniny misy alliance ifanaovana satria misy groupe be matanjaka be anankiray hiaraka amin'ny groupe be matanjaka be anankiray efa mitambatra reo puissant ny alliance ohatran'izay mihitsy n'le izy de teto efa nanao alliance exode 24 manomboka verset 1 à 11 exode 24 dia jereo le ndolo vakitsika mihitsy première alliance aloha zany entre Dieu et Israël tany Sinaï le izy fa hitatsika eto fa inauguré par le parcours le izy ao tsara tsika exode 24 verset 1 à 11 minaran'ny sauce il dit à Moïse monte vers le Seigneur toi et Aaron Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël et vous adorez de loin et Moïse seul s'approchera du Seigneur, mais eux ne s'approcheront pas, et le peuple non plus ne montera pas avec lui. Et Moïse alla et raconta au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous les jugements. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur et se leva de bonne heure et le lendemain et bâtit un autel au pied de la colline ainsi que 12 piliers sur les 12 tribus d'Israël. Verset 5. Et il envoya les jeunes hommes, des enfants d'Israël, qui offrirent des offrandes consumées et sacrifièrent des bœufs en offrande de paix au Seigneur. Verset 6. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang, il aspergea sur l'autel. Et il prit le livre de l'Alliance, alliance. Et le lut à l'attention du peuple. Et ils dirent, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. Verset 8. Et Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous, selon toutes ces paroles. Puis Moïse et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël montèrent. Et ils virent le Dieu d'Israël. Il y avait sous ses pieds comme un ouvrage dallé de pierre de saphir, et comme si c'était la substance du ciel en sa clarté. Et il n'entendit pas, verset 11, et il n'entendit pas sa main sur les membres d'entre les enfants d'Israël. Aussi, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Verset 11, marque les alliances. Et nihinana sy nisotro zareo nihinana sy nisotro tena hoe nihinana sy nisotro teo anatrehan'Andriamanitra marque le alliance zany amen dia eto le teneniko anareo hoe nan'izao tontolo izao ary mahafantatra an'izay zavatra zay hoe ny alliance dia ao anatin'ny fihinanana Genèse 26 verset 28 à 30 verset anankiroa fotsiny eo Genèse 26, verset 28-30. Genèse 26, verset 28-30. Et ils lui répondirent, nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi, et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. À nos alliances, les alliances, comme Natinti, verset nous voudrions donc faire alliance avec toi aussi. Verset 29. Genèse 26. Promets-nous en le jurant de ne pas nous faire du mal, comme nous ne t'avons pas fait du mal, car nous t'avons toujours bien traité et nous t'avons laissé partir sain et sauf. À présent, tu es béni par l'Éternel.
verset 30, c'est l'autre ça, Isaac leur fit préparer un grand festin. Ils mangèrent et burent, et le lendemain de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment, puis Isaac les reconduisit et ils le quittèrent en droit terme. Amen. Azonareo amizay ilay alliance, ohatr'izay mihitsy ny fanaovana alliance zany tamin'ny ancien testament. Tena mifanaiky dia alohan'ny ifanekena dia mila misakafo sy miara-misotro mihitsy. Alliance, avereny hoe alliance. Ny alliance ifanaovanao amin'Andriamanitra ohatr'izay mihitsy le izy. Ohatr'izay mihitsy le izy ary mila commémorentsika le izy ao anatin'ny finanantsika ny rahan'i Kristy, finanantsika ny nofo Kristy sy fisotrotsika ny rahan'i Kristy. Any amin'ny Jean 6 antsika dia mahita manomboka verset 50 fa hozy izy ny rahako izy ny tena ny nofoko izy ny tena sakafo ary ny rahako ny tena fisotro. Izay mihinana andreo izy izy no manana fiainana mandrakizay. Ka anao zany ahazo fiainana mandrakizay isaky ny mihinana sy isaky misotro anao. Rehefa midiscerner les corps sans Christ anao tena mihinana sy misotro mihitsiny. Amen. Dia ohatra mihitsy d'une façon similaire ny Sainte Seine zany dia ohatr'izay koa nouvelle alliance. Zany hoe efa tsy ekena intsony le ancienne alliance, tsy valable intsony tena hoe tsy valable intsony. Tsy sacrifice mila atao intsony fa misy alliance ifanaovana amin'izay tsy ianao intsony manao le izy fa Andriamanitra sy Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy le izy. Fa tsika zany dia manaraka an'i Jesosy fotsiny. Manaraka an'i Jesosy fotsiny tsika rehefa mamaky ny Hébreu 9 nareo dia hitanareo fa hozy izy efa niditra indray mandeha une bonne fois pour toutes Jesosy mitondra ny rany vita. Zay ny antony nahasahiany Jesosy nandrovotra an'le izy le voiliny mampisaraka ny lieu saint amin'ny lieu très saint. Dia antsika ka rehefa mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy mila miakohoaka lavitra intsony fa tonga dia afaka miditra amin'ny lieu très saint amin'izay. Tonga dia manana accès direct satria efa tsy mipetraka amin'ny place Dieu fotsiny ny Andriamanitra fa lasa Père. Andriamanitra, et Jesosy rehefa mampianatra antsika taty aoriana tsy miteny intsony izy hoe votre Seigneur na votre roi fa tonga dia hoe votre Père. À chaque fois izy miprésenter an'Andriamanitra dia votre Père, votre Père. Alléluia. Fa tsy tanteraka zany raha tsy vita le sacrifice-ny Jesosy. Nouvelle alliance hozy tsika teo dia hitantsika zany tamin'ny nofo sy ny rahan'i Jesosy. Ohatra hoe Matthieu 26, 28 efa mivakitsika teo. Laissons les Hébreu 13, 20. Hébreu 13, 20. Hébreu 13, 20. De vous ici. Jésus, c'est le Dieu qui donne la paix, a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Alliance éternelle, la liste. Si alliance à façon, tel que nous, à Zamia de Messie à façon. L'appelant Fanemas n'a pas mis 2 semaines. Fatele efa prêt fandraisana les faux messies, c'est les faux prophètes zafady miomana tsara fa tsy fantatra tsy mahafantatra hoe roviana le izy fa tena efa vonona daholo ny plan andraisana an'le faux messie sy le faux prophètes. Dia izy rehefa tonga eo le faux messie io dia lazainy fa faux prophète Jesosy le tonga voalohany satria zay mihitsy mission an'io faux prophète io. Satria zao zao tsika mikorotany Israël, mikorotana daholo ny firenena zay le hoe vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Fa rehefa ho avy les faux prophètes sy le faux messie misy calme plat grave be mihitsy ohatra ny tsunami le izy nefa paix et sécurité amin'ny Thessaloniciens chapitre 5 izy zay raha tsy diso paix et sécurité satria ho avy io dia eo le olona rehetrarehetra na jetrisa le tsy mino satria tsy mino an'Andriamanitra tsy mino an' Jesosynao tsy mino an'le vrai messie dia izy tena io le messie satria izy mitondra paix fa fausse paix le izy dia kaikanao fausse le izy tena angatao mihitsy ny esprit de discernement am'izao fa ozy izy tena Andriamanitra mitena izy fa nany élu izy izy mbola misy voafitaka ny olom-boafidy ny élu mila mitandrina tsara zany basé eo zay lefitsika tamin'ny herinandro aozy izy petera zay ozy tsy nandrehan'le feo fa ozy izy misy boky ozy izy zay nomena anareo livre prophétique la Bible io ozy izy tena ifikiry
zay ny antony tena tsy ozongozonantsika mihitsy sy fikirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Betsaka milaza hoe zao fa mifikira foana amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny lumière ny tenin'Andriamanitra foana ilay izy mba hahafahanao tsy mora tratran'izay zavatra izay. Amen. Satana malin, tena kaikinao satana malin et rusé. Fa raha ohatra ianao ka tsy mino an'ilay sagesse divine ny fanahy masin'Andriamanitra dia tratrany ianao. Dia tratrany koa fa tsy hoe ianao reny. Zay mila antsika tsy maintsy manana ny esprit de discernement, mila discerner antsika mihitsy zany ohatra ny ahoana, mila fantarintsika ilay izy ny bruit de guerre sy ny guerre zao efa renesitsika hatrizay fa itsika ilay izy tena miteny mihitsy ny fanahy masina tamin'ny semaine iny tena efa vonona matoa zay fanahy masina miteny efa vonona ny andraisana an'ilay faux messie sy faux prophète. Tsy ho ela zay le izy dikan'izay sokafy tsara ny masom-panahy, sokafy tsara ny sofim-panahy. Toy isika tany amin'ny talohany préparation ny 31 octobre tsika la tadidinareo dia zao tsara ny tenenin'ny fanahy masina antsika hoe ataovy zay anananao lampy dia aza mesa foana mba hanananao huile foana anatin'le lampy satria le huile ny tena essentiel fa tsy le lampy. Le lampy azonao rehefa mandray Jesosy tompo amin'ny fiainana manokana ianao fa le huile tsy maintsy raha vitahinao foana. Fa misy fotoana le huile raha ohatra ka hoe makanareo huile anankiray lampe à huile dia apetrao iny après tao dia gaga ianao afaka quelques mois fa naninona maty satria tsisy huile. Dia ozy izy tsara fanahy masina hoe ny antonga an'le huile misy foana dia ianao miasa. Ny huile zany tsy lampe zany tsy misaraka aminao mihitsy dia le huile misy foana. Dia zay le tafiditra ao anatin'le 5 vierge sage ianao fa tsy folle. Le folle ne nanana lampe izy fa tsy nanana huile. Inona ny manqué le huile satria na samy natory azy fa izy tsy niasa. Ka ianao miasa. Amen. Ny asa ny tompo moa izy tsika dia manino ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Surensazie tenin'Andriamanitra foana zany. Amen. Matthieu 26-28 efa mivakitsika teo tsy haverina vakiana intsony. Hébreux 9-15 zay Jesosy ny garant sady médiateur ny nouvelle alliance io. Dikan'izay nouvelle alliance entre l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, tsy misy teneny hoe tsy misy afa-tsy Jesosy. Tsy misy. Na milaza izy fa témoin de izy. Fa raha tsy misy an'i Jesosy médiateur dia miala tao. Hébreux 9-15 naran'i Jesosy. Voilà pourquoi il est le médiateur. Tsy misy hoe il est l'un fa il est le. Mila misy surligné ao mihitsy. Il est le dikan'izay tsy misy tena hoe tsy misy. Any amin'ny 1 Timothée koa izy dia miteny izay 1 Timothée 4. Oui, il est le seul médiateur. 1 Timothée firy moa iny rak'izy mba jerimeo anao iny. 1 Timothée 2-4 2-4-5 2-4-5-6 mihitsiny. 1 Timothée 2 verset 4-5-6 vakio fa il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Dia Hébreux 9-15 voilà miteny ambony. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Io le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament tsy hoe fanasarana boky ao anaty baiboly. Hoe vakio no Ancien Testament dia Nouveau Testament fa testament le izy. Misy testament, misy louvre. Il est le médiateur de nouvelle alliance afin que ceux qui sont appelés teneno kaikinao zasinao zany dia tena teny mihitsy reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue. Zay le tenentsika teo hoe rehefa mihinana sy misotro nofo kristisandran'ny Kristy tsika dia manino mirappele micommémorer ny nahafatesan'ny Kristy ihany koa. Fatria aza miteniteny tsony hoe maty Kristy tsy maintsy mijoro vavolobe tsika maty mihitsy izy fa natsangana izy mba hatonga sy ianao tsy maintsy maty ihany koa dia natsangako velona vaovao. Alleloia. Mba handovanao fiainana mandrakizay tsy maintsy maty ianao dia hatsangana vaovao. Zay le hoe tena vaovao. Amen. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Ianao mbola tao anatin'ny première alliance daholo tsika ireo teraka taloha. Fa mba hisy passé-tsika zay
azotsika n'le tena vrai vie éternelle le teneniny ao amin'ny Jean 3:16 hoe toy izao nitiavan'andriamanitra zao toy izao nomeny zanatoka mba tsy very fa ana fiainana mandrakizay io le fiainana mandrakizay ny fihinanana lofony sy fisotroana ny rano io Jean 6 manomboka verset 40 mihitsy nraiso hatramin'ny verset 55 vakio ny fanazavana hoe zaho izy le mofo nidina avany an-danitra ny dadanareo sy ny razambenareo izy izy tamin'ny andro Mosesy nihinana mana fa aiza izy izy maty any fa zay mihinana nao izy izy sy misotro ny rano tsy maty mandrakizay zany ory zanak'Andriamanitra isany nareo zay mbola tsy mahafantatra momba ny fanatrehan'Andriamanitra ny resaka fanandraisana tena discerneo ny corps du Christ ao anatin'ny mofo discerneo ny sang du Christ ao anatin'le sang hitanao ny vavolombelona eo amin'ny fiainanao tena hitanao am'izay vavolombelona ao amin'ny fiainanao ijoro vavolombelona amin'ny resaka io fandraisana eo manko rehefa avy eo de zao tadidio ihany koa fa manifestation en unité any corps du Christ ihany koa acte 2:42 hitatsika tsara mihitsy fa rehefa ny fenon'Andriamanitra ndakofan'Andriamanitra hery ny apôstôly ao amin'ny acte 2 avelao lehibe fa tsy manenina mina des hommes, manifestation en unité du Christ, acte 2:42. Acte 2:42. Acte 2:42. Reste. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Amen. Hitantsika izy. Inona zavatra natao zareo? Tenin'Andriamanitra dia ny fizarana ny mofo sy fisotroana ny divay dia ny fivavahana miaraka tena kaikinao tsy zany ve ny ataontsika ny zany tsy fombafomba hoe andao hivavaka tsy fombafomba ny hoe andao hanao fandraisana tsy fombafomba tokony tena marina amin'ny fiainantsika zany tsy taky ny idirantsika eto ny voantsika eo rehefa mihinana fandraisantsika rehefa mandray tena miteny anareo fa zay mino an'izany marina tsy taky nidirany eto ny voany eto fa na zavatra nieritreretinao hoe tsy vita mandrakizay any vitana izy voavoaka tsy ianao zay zavatra tenen'ny professeur sy ny karazana aza za tsy miteny hoe aza enony izy fa aza mino ny zavatra teneniny eno izy fa aza mino tsy mitovy zany eno izy aza impoli kosa aloha avelao izy fa manao ny asany izy miezaka koa izy anie mba miteny aminao hoe tsy haiko hoe miteny izy ohatra hoe mba te hanampy anao izy satria teny koe te hiapporter solution izy fa ianao efa manana ny solution des solutions alleloia jesosy ny anaraka vo inona anao mety vo isy kasika fotsiny mahazo fanasotrana zato isanjato tena sura alleloia ka jereo tsara ohatran'izay ny zavatra nitsanga tamin'ny fiangonan'ny apôstôly tamin'ny voalohany ny assemblée ny première église tamin'izany niaraka ny ina dia niaraka misotro acte 3 acte 4 nareo mahita an'izany foana tsy dia i Petera koa no teny fa tsy niraisiko le izy fa raha ohatra ka mba afaka amenareo analy hoe aza manadino ny fiarahana ozy izy sy ny fizarana mofo sy ny karata tanareo le izy ilaina le izy fa zao mila discernena mila ampianarina aloha kristiana hoe c'est quoi le corps du Christ, c'est quoi le sang du Christ, c'est quoi le fandraisana, c'est quoi la sainte seine. Aveo tsika hisaotra an' Jesosy aloha tsika tsy tonga dia mihinana sy misotro fotsiny hisaotra an' Jesosy tsika am'izay teny zay saotra an' Jesosy tsika fa tena moyen de grâce nomeny Jesosy tsika le izy misy zavatra tsy maintsy ataontsika zany vis-à-vis an' Jesosy ny fona amintsika tena makasitraka fiaintsika ny amin'ny vatany makasitraka fiaintsika ny amin'ny rano raha le 1 Corinthiens teo 1 Corinthiens 11 1
Adesso un baibotsika en Corinthiens 11 teo. Manomboka verset 23. Ozy izy Paul. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi donné, c'est que le Seigneur Jésus, à lui-même qui fut trahi, prit du pain. Prit du pain, niraisiny le mofo. Il le mofo vakina iny a. Juste, voici mon corps aussi. Juste, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il le mofo tapahany iny. Iny izy le nandray an'le daroka sy kapoka. Azonareo le izy. Dia alors raisitsika mihitsy averintsika vakina mihitsiny a le Ésaïe, hein. Ésaïe 50. Verset 6. Zao zavatra nytenenina. Ozy izy, elo tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Zao nytenenina. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient le poil dans la barre. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages ni au crachat. Namosiko natolotra mikapoka ny takolako amin'izay mpanompo-bavaka. Ny tavako tsy nafeniko amin'ny henatra sy ny rozo. Alléluia. Tena natolana tenena hoe natolotra. Tena ataovy mihitsy izay ahatonganao conscient hoe tena Jesosy nanolotra ny tena. Zay natonga azy le niteny Pilaty nisy fotoana le navoaka daholo ny garde dia ozy izy hoe Jesosy a, Jesosy a, zao ozy izy, za afaka eto am-pelantanana no ozy izy. Zesta be Pilaty, ety am-pelantanako ny autorité manafaka anao sy manametraka anao. Jesosy tsy fantatrao hoe ozy izy fa za afaka miantso ny anjely ozy izy, afaka mandefa 12 légions d'ange ozy izy Andriamanitra. Ny raiko ozy izy manafaka fa tsy ataoko zany. Tena kaikinao hoe natolona. Androany tena misy olona tena conscient zato isan-jato fantany amin'izay hoe tena sura ny fanolora-tena an' Jesosy ny tenany. Raiso Ésaïe 53 ambadika eo ihany. Tena isôro hoe andoatsika rehefa avy eo, ihiritsika rehefa avy eo, tena d'un cœur reconnaissant. Ihiritsika rehefa avy eo, hoe tena Jesosy misaotra anao fa tena soa ianao fa niaritra. Ésaïe 53 manomboka verset 3. Ésaïe 53 manomboka verset 3. Jereo tsara ny anaran'i Jesosy. Il est méprisé et rejeté des hommes. Na mampianana ary ny ala, haitsika tsara zany fa na mampianana ary tsika popoka. 53 verset 3. Un homme de douleur et sachant ce qu'est la souffrance. Et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Natao tsinitsinina sy ny laviny olona izy, le nahory sady zatra amin'ny fahoriana. Ary tahak'izay tsy tian'ny oloko jerena akory izy, natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Verset 4. Vraiment, tenena kaikinao hoe marina ny dikan'izany. Raha marina ao anatin'ny baiboly a, Jesosy miteny foana marina dia marina, zay ko aminareo marina dia marina. Ory reto mino. Sérieux? Mino ane? Fa raha izy miantoka an'le izy, lazaiko aminareo marina dia marina. Eto zao dia mbola miteny vraiment il a porté nos souffrances. Tenena Jesosy misaotranao fanetinao souffrance. Ianao tsy natao hibaby souffrance zany. Tenenao mihitsy ny ozy izy. Et il s'est chargé de nos douleurs. Zay le tena teo ny amin'ny aretina aza mandefitra aretina zany tsony. Vao mahita maharetina tonga dia roay amin'ny anaran'i Jesosy. Na tsy teo midelivrena na milo olona na tsy milo, roay faty amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy sary mihitsy, manaova sary daholo nareo, manaova sarina soavaly dia tsy voarainina. Ainga raisy loatra. Ainga manaova sary anaty fandraisanareo loatra. Dia le sarina soavaly asivo soratra hoe aretina. Dia le rainina souffrance na droite, dia le à gauche douleur. Reo ny anaovany anao ohatr'izao izy fotoana. Douleur souffrance nefa nefa noentin'i Jesosy reo. Noentin'i Jesosy ahoa, efa il a porté ozy izy nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs.
Alleloia. Tena raha mino an'izay no tapahan Jesosy le rainy any ampelantanan'ny Satana le souffrance sy douleur satria izy efa noentiko nenio nareo sy ambadiky ny radio sy ambadiky ny téléphone. Vraiment, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Teneno quelqu'un tsy maintsy noentiny le izy mba handovanao fanasitranana. Ny fanasitranana dia fandovana zato isan-jato reto. Mbola miteny anareo any ambonareo miteny tena tsy hainao marina pastera no mijaly. Hoy za tsy mijaly. Amen. Misy olona miteny izany tsy hainao marina le izy any tsy hainao tsy hainao marina le ampahorin'le tsy matory amin'ny alina. Fa androany ianao matory amin'izay na raha Jesosy miala fanaitaina. Fa zao ny tenin'Andriamanitra miteny fa efa noentin'i Jesosy le izy. Anjarako mampita anareo an'izay finoana zay hoe voaziko mihitsy anareo hozongozoniko mihitsy efa noentin'i Jesosy ka ninona mety mahararary ny amin'ny tongotra sy ny karazany tanana vansa ito miala. Efa nijoroko fahavolombelona an'izay ny nareo. Za koa ne mba nitafian'ny Satana tamin'ny aretiny fa nandresy koa. Natramin'izao raha mbola tafiany amin'ny sery gris fa tsy maintsy mivoaka mandresy foana. Mieko télé izy androany ny farany amin'ny tia mosoara ity ny ampiasaiko farany vita tokoa le mosoara vita. Mena télé izy mba hoe ok sy vorona latsaka kely tsy maina fa tia mosoara ampiasaiko farany vita. Mila fantaritsika le izy fa zay ny aretina le soavaly souffrance sy douleur. Ampianaro ny olona zay zavatra zay fa ianao ny anapaka an'le olona. Zao koa ne ny fomba fanapahana zioka dia fijoroana vavolombelona amin'ny olona sy zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Fa rehefa miaino le olona dia mandray izy. Ohatrany hoe formenao koa le olona zany. Formenao le olona dia avy eo izy lasa maneno lasa afaka manao any amin'ny hafa ihany koa izy. Zao ny zavatra ny ainako afaka manao amin'ny hafa. Ohatra ny vavolombelona taty vizy ohatra zany. Tsy hoe izy rehetra ohatra zany na reo rehetra ireo. Fa taty vizy zao no tonga dia hitako tamin'ny maso teo dia niteneniko an'izay. Ny sitran'ny Jesosy tamin'ny diabeta izy anitsara ny manazava an'le izy satria niaina ny tsara mihitsy hoe tao anaty souffrance, tao anatin'ny douleur izy nefa nafahan'i Jesosy tao nanaiky an'io teny io izy hoe oui, Jésus a porté mes souffrances, il s'est chargé de mes douleurs. Dikan'izay raha resaka siramamy sy resaka insuline non tsy maintsy mahazo mihinana ary tsy vaitovaitoan'ny Satana amin'izany hita. Ninonao marary ninona aretina zay namatotra anareo na any amin'ny kibo na any amin'ny tsinaina vavonina afahana aminaran'i Jesosy. Verset 5, il a été blessé pour nos transgressions. Zao famatra tsara amin'le Ésaïe 50 verset 6 teo. Ésaïe 53 verset 5 il a été blessé pour nos transgressions. Maninona le Ésaïe nataony hoe il a été blessé fa maninona tsy niteny hoe il sera blessé satria Jesosy mbola tsy ho avy. Fa tonga dia efa nataony efa vita sady il a été blessé. Efa vita, alléluia, zay izy efa vita. Mbola tsy tonga koa ny Jesosy dia efa vita kany izy. Amen. Jereo mbola tsy tonga koa Jesosy dia efa naminany Ésaïe hoe il a été blessé pour notre transgression, il a été meurtri pour nos iniquités et le châtiment de paix a été sur lui et par les coups qu'il a reçus nous sommes guéris. Ty zavatra fanampianaran'i Jesosy antsika teto an'io hoe zao tadidio raha fantatsy Satana fa hoe na moindre petit caillou mety entailler ny tongotsy Jesosy fa noentiny tamin'ny plateau d'argent Jesosy teny ambony tany Jérusalem mba tsy voakitika satria moindre incision na rasa kely eny amin'ny Jesosy dia efa manasitrana anao kay amen. Kanefa teto Ésaïe 50 verset 6 tena natolo mihitsy ny lamosiny nataonao tozao efa natolo mihitsy. Zaho amin'ny tena anareo fa mba angatahako amin'ny Jesosy mihitsy hoe rehefa mba tonga any an-danitra antsika tena mba ampiseho iahy ihany le izy. Fa iny le passion du Christ mampitomany itsika iny tsy miteno iny za tena sura mihitsy fa pour une fois Satana navita mikasika an'i Jesosy tsy namelany mihitsy. Psaume 22, psaume 20 jereo fa tena méconnaissable mihitsy Jesosy dikan'izay tena
io izay izy Isaïe 50 verset 6 teo nongotany zalamaina ane volombavan'i Jesosy. Zao tsika lehilahy reo misy volombava rehefa manao épilation retsika ihany misy micron marary ane mety tsy marary be le izy kikika mareny eraky ny meuble fa marary ihany le izy fa ny Jesosy ils ont arraché de méconnaissable mihitsy tavan'i Jesosy. Tena kaikinao rehefa mivavaka ianao rehefa aveo tena discerné ao corps du Christ tena misy pahitany Jesosy sy ny vatany mihitsy angamba eto androany noho izy tena le narary mba ho fantatra zahana toetra am'izay mihitsy ho fantatra ao le izy verena ny amin'ilay 1 Corinthiens 11 teo des enfants asseyez-vous. C'est ça. Après qu'il ait remercié, il le remplit, verset 23, 1 Corinthiens 11, verset 23, verset 24, ny raisiny le vatana dia nikasena. Ohatrany hoe ny raisina mihitsy Jesosy dia nikasena ny dikan'izay. Kase nibrisena mihitsy le mofo dia nomeny tamin'ny apôstôly izay teo amin'ny latabatra. Androany ianao rehefa andray dia tadidio fa tahaka ny Jesosy ny mandray tahaka ny Jesosy mihitsy manolotra ny tena zay. Amen. Concentrez tsara tsika. Verset 25. De même aussi il prit la coupe après qu'il ait soupé, disant cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Nafinaritra be ty verset King James ty, na version King James ty izy. Ity kapoaka ty ny fanekena vaovao amin'ny raha fa amin'ny teny frantsay juste na amin'ny teny anglisy cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Tsy nataony alliance izy fa natao misy testament. Verset 25, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 25. De même aussi, il prit la coupe après qu'il ait soupé, disant cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Des femmes fakitsika eto daholo ny version, les versets rehetra hoe izy médiateur, izy le sang de l'agneau. Faites ceci aussi souvent que vous la boirez en mémoire de moi. Aussi souvent que vous la boirez. Acte 2:48 atsika teo fa inona nataony apôstôly nanao zareo tena kaikinao hoe nanao zareo fa en connaissance de cause fa tsy hoe mihinana sy misotrofotsiny zay natonga am-polony be tamin'ity 1 Corinthiens 11 ity hoe nareo moa izy ohatrany adala mihinana sy misotro fotsiny fa tsy mandray ny fanasany tomponareo izy tena marina tena ohatrany hoe naveriny Paoly tato hoe fanjakan'Andriamanitra ane tsy amin'ny fisotroana sy amin'ny fihinanana. Amen. Hitrany vavolombelona amin'izay ako boka aloha vetivetika. Verset 26. Car aussi souvent que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous manifestez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain et boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. Io mofo sy le raha zay fisotrotsika ohatrany hoe tsy hitatsika eo Jesosy fa manino izy Paoly coupable ozy tsika envers le corps et le sang du Christ reo vao mihinana sy misotro indignement tsika sans discerner le corps sans discerner le sang du Christ ao anatin'ny mofo sy misotrotsika io. Celui qui mange et qui boit indignement mange et boit sa damnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. Tena kaikinao hoe mamindra fo Andriamanitra amin'ny andro fahalalana hoe fa manomboka androany andro fahalalana sy nampahalalana amin'izay ianao fataro amin'izay discerneo amin'izay ampafantaro ny olona dia fa joko fahavolombelona foana reo nisy fotoana mivavaka tany amina fiangonana anankiray fiangonan-dehibe moa fiantsika azy zany tsy teny hoe taiza dia nampalahelo be mihitsy mifampikoty le jeune le ry zay zany perpendiculaire amin'le olona eo dia hitako daholo ny zavatra ataon'le olona eo za tsy concentré amin'le izy to satria tsisy mandeha amin'ny zéro zany ao anatin'izy fombafomba fotsiny dia za mivavaka dia hitako ny zavatra io sady andraisako fanoharana le izy lozany zalahy mifampikoty mandritra le culte tonga fandraisana zareo mitsangana anisa mitsangana voalohany izy andeha andray inony re andeha andray vita le izy dia hoanina le izy dia misotro dia mipetraka dia mitondra fikotiana indignement mihitsy le Jesosy ane
fa mila ampianarina le olona. Nareo zao nampianarina androany dia mba ampianarina ny havanareo, ampianarina ny olona. Zarao amin'ny Facebook zany, zarao amin'ny partage zany, mangatahana fa ny masina sy mila zarainy zany, mila fahafantarina ny olona satria maneno lasa betsaka. Ndao hoe toiziny ndao fa ranana vetivetika le lesona. Verset 30, inona ozy izy ny problème? C'est pour cela que beaucoup sont faibles et malades parmi vous et beaucoup maneno nous demandent d'ordre. Satria raha midiscerner les corps sy midiscerner les sons dia tokony tsy araritso, tokony mandresy ao anatin'ny fahafatesana mihitsy tsika zany no tena marina. Io lay izy any tsy zany nanoratra. C'est pour cela ozy izy satria ils ont bu indignement, ils n'ont pas discerné le corps du Christ. Verset 30, 1 Corinthiens 11. C'est pour cela que beaucoup sont faibles. Ianao zany rehefa mihinana an'io manomboka anao ka discernenao ny corps sy ny sang du Christ, mirahy, mikay ianao, amahery ianao. Tena marina zany. Dia tena mihinana mihitsy hoe zato isan-jato ny andraisako fanasitrana na. Raha mitenenao fa na nify ara niry, na volo maniry. Amen. Ako ne mba mila nify maniry. Mbola jeune sa fa nisy nify nongotany zalahy tamin'ny zavatra noho ny adalany zalahy le izy. Blaky kely dentiste mamy no nanao anahy. Nify tsy tokony vonona ny lera, ny vonono ny lera. Dia rehefa ny nify rehefa vonona ny lera dia tsy maharetsy dia maty. Dia tsy maintsy nongotana le nify tsy narary akory ny esorony le zalahy fa mamela ny elona. Dia fa tsy maintsy nisitrahana indray le nify le narary taoriana. Dia za koa tsy narealay satria ny anesthésie. Dia tsy fantako hoe nify izy nataonao fa dia zany na toky azy fotsiny nify tsy nanina satria mamy izy afaka mitory azy mihitsy aho tonga dia niala mihitsy ny tamin'ny asany izy fa tsy nitory anazy aho. Dia zay lasa banga kely zany tamin'izay. Fa tsy maninona fa banga natena nify vaovoany amin'i Jesosy. Dri vitan'izany. Alléluia. Verina kely tsika aloha maranantsika azy. Ozy izy. C'est pour cela que beaucoup sont faibles et malades parmi vous. Androany nizaniza marary eto sekoly ny fanasitrana androany. Jesosy manasitrana anao androany manao fanasitrana. Ianao zay ambadiky ny radio, ianao zay ambadiky ny téléphone, andana maka rano Kristy sy vatany Kristy, pain azime sy jus de raisin. Dia rehefa mivavaka tsika rehefa avy eo dia raiso ny anjaranao fa hita vokatra ianao ny anaran'i Jesosy. Joroa fa vombelona nareo tsy haiko na mety eo ambadika eo izy na tsy eo ambadika eo misy izay hoe zo zay dia nianatra tany Allemagne izy dia isakalarobia mbola tsisy ny fotoanantsika amin'ny radio dia isakalarobia mba mizara aminay zany izy tenin'Andriamanitra. Dia tamin'izay izy tsy niteny tamiko izy tamin'izay hoe ina moa le aretiny to bolémique akay izy. Dia ina ny zavatra diso tsy niteny fa nampianarina momba n'ity fandraisany ity izy. Dia nanao izy ny aliny maraina n'iny izy nihinan-kanina somatsara sitrana 100 isan-jato. Vita le izy raha izay. Fa anankiroa deuxième fa efa nodimandry aloha izy i tonton Pierrot fa vombelona be ty zavatra ty. Tany amin'ny hôpital dia ny zavatra nampalahelo tsy nomendry zareo sakafo sy rano sotrotsony fa efa niandrasany zareo hoe amin'izareo zany hoe ho faty. Pendant 15 jours dia nitenen'ny fanahy masina satria zay rano tonga eo na rano tsotra azy dia rofon'ny infirmière dia be desy mivaty. Tsy mahazo mihinana tsony io fa lasa les cellules cancérigènes ozy izy mivokisany nefa nanarana cellule morte tsy mihinan-kanina zany tsony. Fa zay zany misy zavatra histoire be le izy fa le fandraisana ny resahako anareo dia zay zany mpitsihany fanahy masina taminay hoe zao sakafony sady fanomanana amin'ny fanahiny zany. Fandraisana isan'andro pendant 15 jours na le professeur no teny hoe ary tamin'ny sabotsy anie izy dia efa tokony maty tamin'izay zavatra zay une semaine. Dia avy eo moa ny abrégén'zareo le izy fa 15 jours tsy nihinana fa tsy nikona sy ny sang du Christ le rangahy. Fa miteninareo pasteur Ronja Vavolombelona da tolaza Vavolombelona io taty mirindra izy koa ny namangy tany
niaraka tamin'ny dato tsika telo fa tena tsy miena mihitsy ny nofony a ary tsy mahita azy mihitsy ianao hoe olona ohatrany hoe marary 15 jours fandraisana dia voninahitra n Jesosy fa nody izy aloha no tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra aloha le izy aloha tsy hanazavan'le izy be loatra fa le vokatry le fandraisana ka androany ianao velonay tena akaikinao androany a velonay velona daholo nara Jesosy satria nitapondokatra ny paladie ary azony discerneo tsara ny corps du Christ discerneo tsara ny sang du Christ zao tsika hiran'le hoe merci d'un cœur reconnaissant nidoko tsika hitsangana miomaninareo andray zao tsika hitsangana ry zanak'Andriamanitra zao tsika hira d'un cœur reconnaissant Jesosy misaotra anao zay d'un cœur reconnaissant Seigneur nous venons à toi Seigneur Jésus merci merci d'un cœur reconnaissant merci au Seigneur toi saint merci car il a donné Jésus-Christ son Fils merci d'un cœur reconnaissant merci au Seigneur toi saint merci car il a donné Jésus-Christ son Fils maintenant le frère dit je suis fort le corps dit je suis riche tu as fait de choses pour nous maintenant le frère dit je suis fort le corps dit je suis riche tu as fait de grandes choses pour nous merci Jesús misaotra merci d'un cœur reconnaissant merci au Seigneur toi saint merci car il a donné Jésus-Christ son Fils merci d'un cœur reconnaissant merci au Seigneur toi saint merci car il a donné Jésus-Christ son Fils maintenant le frère dit je suis fort le corps dit je suis riche le malade dit je suis guéri alléluia maintenant le frère dit je suis fort le corps dit je suis riche Dieu fait de grandes choses pour nous merci asandrato ny tananao dia mbola hisaotra izy merci misaotra sy mankasitraka zay Jesosy misaotra sy mankasitraka Jesosy tena misaotra ny vatanao zay natolotrao tena tsy niantso anjery ianao hibaboka midaboka sy ny lako sy ny hisatroka n'le satroboninahitra felotsilo tompo ianao no mibaby an'izany ianao no niavitra an'izany mba hanovanay fanasitranana Jesosy ao anatin'ity école de guérison androany ity ka sy ho amin'ny fomba mahagaga amin'ny opération mahagaga tsy takatry ny sain'ny olona tsisy opération chirurgicale zany fa anulena daholo zany amin'ny anarana izy Jesosy amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra fa misy opération Saint-Esprit androany zay intercédenay ho anao androany amin'ny anarana izy Jesosy fa ninona zavatra botsibotsiny ninona fanaitainana tsy hitan'ny dokotera hoe taiza avaiza na avy amin'inona je réprime tout esprit d'infirmité je réprime tout esprit d'impureté amin'ny anarana izy Jesosy miala je prends toute autorité au nom de Jésus-Christ miala amin'ny anarana izy Jesosy raiso fa mangataka fanasana fa raiso ny fanasitranana anao amin'ny anarana izy Jesosy raiso ny fanasitranana anao amin'ny anarana izy Jesosy raiso ny anjara lovanao amin'ny anarana izy Jesosy fa lovanao zany amin'ny anarana izy Jesosy
lovanao zany amin'ny anara-maheran'i Jesosy, lovanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika andohalika pasteur, ndao tsika andohalika hiomana ny fandraisany mandolidy. Discernons le corps du Christ, discernons le sang du Christ amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Discernons Ray Masina amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Mandohalika eto anatrehanao zay Ray Masina, mandohalika eto anatrehanao zay, mandohalika eto anatrehanao zay minakavy Jesosy androany. Misotranao ny amin'ny nofinao, fa ianao le teny tonga nofo, fa tsy maintsy noentinao ny daloka, tsy maintsy neretanao ny kapoka, tsy maintsy nentinao ny felotsilo mba hazona fanasitrana. Esaïe mbola tsy tonga akory ianao, dia efa niteny fa tu as été blessé pour nos transgressions. Tompo, profo mahagaga zany fa voafety eo am-pelatananao daholo ny zavatra rehetra, fa efa voalaminao daholo, fa ianao reriany ary ao aminao reriany ny fanasitranana faratampony. Misotranao zay ny amin'ny fisindran'ny corps de médecin reny, ny amin'ny zay solution eritreretiny ny apporteny ny fanampinan'ny olona. Fa androany Jesosy ho andreto zanakao sy zay sokafanao sofo-panasa maso-pana rehetra, ny discerner ny corps-nao zay Jesosy antro matozo anareo. Amen. Samita in'Andriamanitra tsika, dia misaotra anareo zay tao ambadiky ny radio, misaotra anareo zay tao ambadiky ny telefôna. Samita in'Andriamanitra, samita in'Andriamanitra velona, fa izy Andriamanitra velona no manatanteraka